Tongo bakivaky, olaloviny, saondra, simonety, iaina, tojo, silofo ary jasmin. O dada, ody mandroso kay ve mbola matoritory dada zany somary tsy miasa se de naleoko aloha mandromandry petrapetra salama salama ve anao salama fa reradreraka de zay mahatonga matory maraina arono izy le bandikely nandeha voakany iny ive indray ny mpanampitra vaovao ato fa nakaiza le manondrana ary se de nalefa koa makambeny nataony aiza veko za mandeha miasa izy mapiditra lehilahy atao trano zany ve de ho rariny ka tsy alainy dady izy ko aza mety alatala ary fany fa alainy dady ahoana koa soloko an'iny boikely iny ary iny bandikely avy zany izy iny sy avy any ambanivohitra piray fiviana amin'le kalakely iny ihany ay mahavita raha tsara any nefa endre aloha hatreto ndray fa vao herinandro iny izay ay vao herinandro iny tonga tato dray indray le bandikely avy any ambanivohitra mantsy le mahandro sakafo manahira fa mahagaga fa mahay tena mahandro sakafo tsy arakaraka mahatra any ambanivohitra azy inona ny vaovao nefa omaly any saika oty aminao fa sahirana be asa be koa fa zao zany ny tena tongavako anambady za ve ny mandrony sofiko sa masoko sa ina mono fiteny lalodalovana ve ny sofiko sa tsy lalodalovana kosa moa dada fa anambady aho fanoa matotra ve zany samy sangisangy tena matotra zany dada fa zay ty ve olona azo ninny vao tsy ampy firy volana akory maty mivadiny se ka anambady sady efa ho heri-taona latsaka any zay fa valo volana neny olona ry se taona isana zay vo mba mapakatra raha pakatra ka zao anery dady tena sahirana mihitsy amitaizan'le ankizy ny asa alefa so ty amiko raha manahirana ny se mitaiza azy mba eritreretra ty vavam-bahoaka everin'ny olona fa se mihitsy nanao zay nahafaty ny vadiny se raha zany no ataony se ka ny vavan'ny olona sy ny fijerin'ny olona ve moa azonao ferana amin'izany ka zay mihitsy tsy azo ferana zany fa tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka ka za koa mba mahita an'le problema ao tokantrano anery dady inona problema ny seho inona ny asa vonjena le ankizy eritreretina fianarany tsy hitako hoe sa fa hipetraka ty amiko mihitsy nareo telo mianaka dadiko tsy anahirana ve zany mba eritreretintoerina misy enoy aloha za zay firy taona andraso ane telo taona teo angambany telo taona zay no nisarahako tamin'ny mamanareo tsy mieritreritra zay aka hosolony mihitsy amandraky ty androany inese vao valo volana dia aka sady ka zao ane dady tsy mitoviny ny toerana misy atsika sy dady dada mefa lehibe dada tsisy zaza manahirana eny ekeko fa mariny de zao koa anke dady enao teo a nilaza hoe mivavam-bahoaka manahirana de enao nefa nilaza koa hoe akaty aminao le zaza na izay telo mianaka tsy vao mainka anahirana ve ny vavan'ny olona amin'izany hoe samy toerana misy atsika izy anao a samy tsy manambady eka inona volana amin'izany de enao ray aman-dreny ndray ve nitaizany zanako tsy mety zany dada fa alao anambady eny ekeko evitra tapaka zao ary tsy maninona zany fa mba miandrasa kely aloha maninona raha mba miandro roa volana farafaratsiny avela ivaliny ty taony ty dadako dinako ny dikany roa volana ka mba farafaratsiny tovy any zany raha mba hoe miandro heri-taona na roa taona de hoe misy mba fihavany fa tena marina dadany hoe tsy mahita an'le fahaserana koa hoe na reo ankizy ireo azy efa ao anatin'le taona manahirana mihitsy na mitaiza azy zay ary zany taovy zay fantatry efa mety zany
Ka tena fony dada ve le tsodrano aloha sa tsy fidiny? Ao fa tsofoko randro zay a. Zay ay. Manahoana tompoko? Manahoana ianao? Fa isaka ny tadiavinao? Hitady any fano fa nga izy tsy io? Tsy ao izy lasa mivoaka any. Ohatra nisy namany rola reny ny antso anazy teo dia lasa mivoaka any. Izany koa ary mandeha maka izy. Efa ela ve izany sa voaingana teo? Vao teo mihitsy ka. Dia ahoana re izany ho andrasana ve sa? Sao dia afaka mandroso ianao? Aleo dia ho andrasako ary fa misy resaka maimaika izay mantsy ilako azy. Mandro ary dia mipetrapetrahy. Misaotra betsaka. Ka iny gaiko. Fa maka izy ty lava tongotra ty. Ay ve dady? Salama? Salama tsara. Maresaka to tonga maraina? Ka le resaka mahaliny ihany dia izay ny atongavako. Avilo sy aty vetivety fa ahoana? Fa inona mariny ty ataony sy ty e? Izy io vehivavy io. Ka ny atao ihany no ataoko dady tiako. Fa ny se ve fikasana sa hoe efa manambady ahy e? Izy roa mitambatra. Ty le raha zazakely dia ny filahako ny tamainy. Oka moa dada. Mana fotoana mihitsy sady manala baraka. Dada koa moa aza masika fa ka mandreraka ny ataony se. Ka zao ange dady. Izay ange tsy hoe isangisangana hoe anao izay anara. Dia efa manao tokantrano maso izany hatramin'ny oviana indray izany fomba manao tokantrano maso izany. Izy ne mbola sy tena hoe mipetraka aty fa mivezivezy maka aty fotsiny izy andaminana ny raharaha. Malalako an'izany ny olona koa nga mahalala an'izany. Mandamin raharaha fa zao aloha Marianina ny anarany matotra io amin'izay to efa renim-pianakaviana be ry ty izy. Ohatray araka ny teneniko any dada teo reno matotra. Ary aza ny tabataba aloha so ianioko mahasosotra. Sady tedaviny dadaka zazakely 9 taona sy 20 taona indray ve dia mbola hitaizakely ndraiky io ve? Asako. Kiza mahalala zay hetrehitra. Matoa izy aloha le tsodrano nataony dada maly. Dia izay mba handaminana ny raharaha eritreretiny. Za ve mahalala ny veriko fa efa mipetraka ato mihitsy. Vezivezy aty fotsiny izy. Dia izay mihitsy zao natongavako. Ndao any amin'ny ary? Ndao ary. Miala tsiny namelanao rery teto fa resaka kely izy mantsy ny dadako anie. Faly mahafantatra anao izany. Izy tsara moa ny anaranao? Marianina. Kay azafady indrindra fa ataoko fa olo-kafa mihitsy. Tsy hitanao mitovitovy ihany ve izay roalahy? Eto vao madinika fa mitovoka. Dia nareo reto ve moa izany tena tapa-kevitra hivady mihitsy? Eny tompoko. Raha ny fijeriko ny taonanao efa mihoatra ny 30 sa tsy izany? Efa bebe taona ihany. Efa nanambady ianao taloha? Eny tompoko. Fa ny saraka izay ataona moa fa tsy mitovy ny hevitra dia aleo misaraka e. Ary efa niteraka nareo? Dada izany koa be fanontaniana be loatra ka olona hiara-onona ovinantoko izy izany ko ahoana moa any tsy mba hanontany ary ny ray aman-dreninao mbola velona ny daholo zany izy moko. Inona tsy mampety an'izany fanontaniako izany? Mbola any ka fa efa lehibe ihany izy. Fa ary firy nareo ny ray tapo? 12 mianadaza e. Kay ho maro anaka be izany ny retonareo raha izany ny jereko. Vazivazy koa izay fa andeha avy vetivety fano ilozako ianao izany. Iza moa le anaranao teo? Marianina. Dia mbola hifandinika ny amin'ny fanaovana ny rarahanareo ihany izany izay fa ilozana vetivety aloha e. Mbola misy fotoana vonjaiko mantsy. Eny ary.
le tirofano ahoana so dia dada mba zany sahazazy fa tsy elahy dady vadika dada mba jereo ty taonany za nge tsy dia nieritreritra n'le hoe taona sy ny anina ntsony dada fa ny ankizy koa reto efa manomboka mialehibe ve dia mbola any ihany nieritreretina so dia za kosa sahazazy so dia mody mitsodrano eo nefa dia mifinany ataondraraha zany afa ingano rehefa ho atao ihany ka io mihitsy zao ny natongavany aty resadresaka an'izany hoe ahoana ny daty ny fiomanana eny le izy ange tsy dia ho atao hoe raha dia makotroka dia manahoana vao atao tsotsotra fotsiny eny ihany fa alao loha ifandinika kely dia eny dada miandalana ihany dia izao le resako tamin'ny voalohany dia efa miomana zany amin'ny vavim-bahoaka aloha indrindra reny fianakaviam-badiny izay teo aloha reny efa miomana vonona amin'izany dada zay zany ny olona ninina zavatra misy dia miteny foanako tena valaka zany ry marina sy tena be asa be koa tany ampiasana tena na andreraka mihitsy zany nisy zavatra verika tao dia tena nahirana mihitsy nandamina azy tao inona indray very tany nisy ordi portable anankiray tsy hita tao ampiasana ka arakako zavatra ry zalahy efa mpanao zavatra tsy mety ireo ihany no manao azy ko tsy mikorotana be tao indray na fa nilamindamina ka fa efa masaka angano sakafo araizy ny ankizy sakafo mbola tsy tena vita ohatra fa firy ro ka izy miravavy raha lasa teo indray andeha ho aizany ty andro hariva tsaraiky tsony leo be izay mihitsy zao ny saika teneniko anao fa ahoana tena niova ilay zanakao raha angatia niova ahoana tsy azoko tenenina tsony sady tsy azo irahana metsara velatsy fotsiny izy eo masonao ohatrany tsy mampino azy zany mahaditra tena mahaditra zareo marina tsy reny zavatra mba hitako rehefa mba tsy miasa reny ato fanaraka tsara ry nareo to mifanaja tsara ryko no ka eo masonao izy dia zany ny ataony ary le izy ko moa aza atao hoe zanakao fa zanakitsika ne reny efa mba mifanarana hatramin'ny voalohany fa hoe raisina ohatrany zanakitsika mihitsiny ka za mandray azy ohatrany sasana teraka fa izy tena mandray anao ohatrany reny kely zay ngele izy tena tsy azoko mihitsy zany zany ny tena hoe miteny zaza tsy nateraka mampivatan'orona fotsiny ka inona moa zany no tena tianao atongavany ka teneno izy raha ny fiarahamonina teto hatramin'izay sy ny zavatra mba hitako au contraire an'izay nefa moa ianao tia milaza hoe lasa maditra le ankizy fa lasa anakaiza moa zany izy voaka ariva zay ko zaniko izy nga azo tenenina tsy azo anontaniana fa teo miodikodina teo nanontaniako hoe hoaizinareo tsy miteny fa tonga dia lasa fotsiny zany nge tena mba mahagaga indray zany fa zao any ny tokony mba hoeritreretinao marianina mbola ao anatin'ny atao hoe miala sakany reny zazy reny azonao dia andraikitranao zany efa napetraka aminao zay hoe mba mananatra azy sy manoro azy mbola zazany reny vatana fotsiny no mirongaronga fa ny saina mbola dia zay ny tena mba nenterako aminao za aloha dia kivy aza manao an'izany ianao fa aleo arahako maso akaiky ary mahazo aina ery nareo rovavy zany atao amin'ny salon ary izy mamanareo mamanay any am-pasana inona koa ary ty atao miry ka zany ny marina ry dada nareo rovavy reto tsy azoko mihitsiny boraka izy efa ina angeny ny raisina ho solon'ny mamanareo ia zany fa marianina fa izy indray
fa maninona anareo tokoa aloha izy iny e. dia mahagaga mihitsy ry dada nangalana ho an'iny vehivavy iny a. Tsy hitako mihitsy izay andrinana inona dia ny kely ary mba hampilaharo amin'ny sariny mama nge dia hitanao eo e. Reto ankizy reto koa marina. Aiza ve ohatran'ireny zazakely reny izay? Na ny zaza 5 taona aza dia atao ohatr'ireny? Kitao a, nareo ohatra ny hoe tsy maso no nijery an'iny tamin'nankan'iny fa inona nga? Tena misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy aminareo telo menaka ato an-trano ato. Ka tsy tiana iny ry dada, izay ny tena marina. Za raha ry izy loatra eo mba hitenenanay ny alahelonay. Fa lasaitsa moa izy teo e, sa izy indray ny raha nareo ny antsenana? Asa, izy nge manao izay tiany atao ato an-trano ao dia nga ino miresaka aminay izany? Samy manana ny filazany mihitsy ny nareo. Zaho matoa iny miresaka aminay dia mikitakita migidragidra ohatr'ireny inona reny. Amin'izay izy mianjonanjona sy miavinavina. Izany ve dia ho reny? Zao raka izy ny dineniko anareo ninona zavatra misy sy mitranga, efa iny aloha izany ny safidiko natao solon'ny mamanareo. Dia mba ataovy raka izy fandaminana marina fa dia mahamenatr'olona. Hitanao na mijery azy fotsiny ary izany a, le maso ny vandravandra be iny. Izy ary rehefa izany tezitra aminay izany a misongasonga orina be tena izay ary mila ime mihitsy indraindray. Na mibikany ary tsy hitako izay ilaivana, tsy hitako e, sady tsy mahay mihaingo, tsy olona vorerareraka be, tsy haiko mihitsy. Tena azafady dada lohatra tsy raka izy marina e, zavatra azo alamina re zany. Resaka fomba fitafy ve dia olana aminareo? Tsy tena izany ry dada fa zao raha ohatra ianao hoe mahita olona hafahafa kokoa, sa hoe itadiavanay dada dia le mba mety aminay sy le tianay e. Misy tokoa andry dada, izany ka vehivavy sady tsara tarehy no tsara fanahy. Izy efa ndresanay dia voaresanay momba ny dada fotsiny izy dia hitanay mientanentana be tena tonga dia raikitra izany. Nareo reto ve adaly ratsy filipiri izy tiako hoe tota dia soloina na rehefa tia ho soloina dia soloina. Ka tsy aleony dada aza ve mba olona mba mifanaraka aminay e? Aza mirediredy eo nareo raka izy. Sady izy nge tia be anay ry dada tena marina izany. Tsisy an'izany ho izay hifandaminana ato an-tokantrano zao efa io ny eo aloha dia tiavo izy. Izany ho ny kirimiry tiavo izy. Iny ny andrifa ndao hiala. Ndao marina. Tia avy samy rereo ry dada. Ary veriko fa tsy ato anesety. Tiany ava mbola nanao zavatra kely mandroso aloha dia mipetrapetrahy. Petraka mihitsy ava. Nanam-potoana kely avy any am-piasana avy ny ravaloha androany. Zany mahafinaritra nareo moa congéko. Mba makamaka an'izay mihitsy ka. Ary aiza madama? Lasa niasa any izy zao. Ay, mahavoy ihany losa e. Vadiny se mba miasa sady tsara asa izy. Zany izy azo efa ho congé de maternité ko. Ngamo? Ie. Ive? Fa ngamo tsy miasa ny vadinao vaovao iny e? Tsy miasa izy, miasa ihany izy fa ao an-trano. Zany inona no manja? Inona ny tsaratsara an'izao, inona vaovao? Tsy dia misy ry se tita izay ho ambara fa aty aminareo zao no mba misy vaovao kosa. Zay efa lazaiko anao zay vaovao hoe hiteraka izy afaka kelikely e. Inona vaovao nareo efa mianaka any zao? Iteny aho hoe tsy milamina, to tsy milamina, iteny indray aho hoe tsy milamina, tsy hitako fa raha se. Zany fihinany olana e. Tsy mety mifankahazo mihitsy izy telo menaka ry se. Manahirana mihitsy. Mba manipiteny kely ihany ary se manamana se marina. Raha sanatria ka misy zavatra mitrangana rinany. Sanatria avy fa tsy mirary aloha izy an'izany tena anafarana taranaka ry se manambady fandronana fa ny telony fa tena maka aretina ho an'ny tena. Tsisy fiadanana ange se. Raha azoko tsara zany dia naneniny ianao nanambady an'io io faharoa io. Zay ngamba zany no mahalaza azy. Iny dia efa zakao zany ko efa mifidy an'io ianao dia efa zay zany ko. Zao mantsy ny zavatra mitranga. Miresaka le reniny marina zavatra lazay. Miresaka ny ankizy marina ihany koa ny teneniny. Za zany latsaka eo anelanelany. Tsy mety milamina raha mikorotana. Zany
tena mila ho kivy mihitsy ary se marina, tena mampamoy foana ela izy. Ianao ny lehilahy tokony mba hijoro tsara sady loha-mpianakaviana zany izy tokony ho kivikivy mihitsy. Dino ny atao fa atao variana resaka eto tsika. Ranom-boankazo manga ty tsika ary se menanao raha misy ao. Miria! Miria! Fa lazaiza koa ary reny. Maria! Maria! Ary kay reto ato ihany? Fa tsy heninareo ve ny antsoantsoko eraky ny trano zany? Valio afa tsy eo no mivandravandra fotsiny eo. Eny. Fa inona mihitsy fieritreretanareo anahy? Renkely. Inona tsara? Mama kelinay. Ay, rehefa izay ary nandraisanareo dia matatesa tsara. Ho hitanareo kely zany hoe renkely. Nitsangana teo aingana? Eny tompo. Dia aleo mandohalika ery amin'ny zoron-trano ery. Maninona ve? Maninona ve? Tsy mivazivazy amin'ny teny isany aleo mandohalika. Sikoraty zaza kely zaiko. Mamanay raha tsy nampandohalika anay kozenao. Hitao Miaiky raha lohan'olona ka mba zanakiza koa ary tony. Zanaky raha Tamalala Marie Louise. Ampangino vavanty fetahako eo fa Andramokely areo ho hitanay. Marina raha tsy mampiakatra amin'ny tensionko fotsiny reto. Fa ina aloha dia dava Mariana nefa izay koa nge mbola manao zavatra. Ndanandraola eloka netiko ao dia mba aprimo ny trano. Titanareo ve ireo zavatra mikorotana be ireo? Sa andrasana ana daholo? Apriminay Hitanao zany, tsy mahay mandray kofafa. Dia atokoa ny laoka io. Verina avy any dia vita daholo ny sakafo. Fainao dia hoaizy. Tsisy anontanianareo zany fa izay fotsiny. Zay zany ary. Manahoana papia, salama ve ianao? Salama tsara. Vaovaonareo roa? Mangingina. Tonga aty aminao zay. Fa ndeha ho aizy nareo roa zany no toa mitondra entana. Zay petraka aty amin'ny papiako. Petraka aty zay. Hono iza naniraka anareo hoe hipetraka aty? Zay aniko. Taoko zay va olon-dehibe. Orakisy tsy niera tamin'ny lehibe zany fa tonga dia hoe andeha fotsiny. Zareo ary tsisy aoko. Fa lasa izy dadanareo? Dadanay miasa foana dia Mariana mandehandeha foana. Ankaleo be. Fa reto ve ankizy maninona tsy miera tamin'ny lehibe akory nareo dia hifindrafindra toerana ohatr' izany tsy mety zany. Ndahana mody. Tsy tamana tsonko, tsy tamana antsony zay. Ndahana mody Zay ngery papi mijaly be ao naova Mariana anazy fa tsy hitanao akory. Aleo aloha zay mba hita tara dia avy eo anao zay vao hitanao eo ny décision raisina. Fa ahoana? Sakay kely rano be ilay mamakelinay ry papia. Sika n'olona zany. Sao dia mba tsy marina zany rakizy Zay ve ry papi dia andainga aminao Fa inona ny ataony aminareo inona? Ampandoliany zay. Opany zay. Gidrakidrany izy tsy manao inina fa manao patro be fotsiny ambony fandriana naterakanina maraina atoandro hariva. Tena marina ve zany? Dia zay roa avy mianatra vao ampandrahoany sakafo. Dia rehefa ohatra zay ohatra zany zay reny raha vamroambe folo reny na taratara noho izany ary ka tsy mamasaka anina dia lasa izy makany amin'ny hotely mihinan-kanina dia zay roa tsy misakafo mandeha mianatra. Dadanay tsy maharaka an'izany. Dadanay miala maraina dia alina vao mody. Fa iny ve vehivavy mivadika dosa maninona? Sady amin'izay rehefa eo masin'ny dady izy mody ohatry ny nininy ery. Dia tsy fantatry dadanareo zany?
Dadanay ingena resana an'izany ary nga izy mihaino anefa ny anazy mivadivadiny iny ihany. Ataoko mahafantatry ny anarako iny raha tena marina izany a. Aiza koa dia ny ankizy mpianatra indray tsy omena sakafo. Ankoatran'izay mbola tsy tadidinay ary izany. Dia inona izany ny teny fanapahan-kevitrareo roa? Efa hoe izay petraka tiako. Mampalahelo indray nareo raha izaniko. Mijanona ty ary aloha androany dia ho teo izay fanapahan-kevitra rapitso. Tsy androany fotsiny ko nentanay ary rehefa retonentanay reto daholo. Ka tsy nareo ne tsy fantany hoe lasa ty izao dia izay mametraka olana koa avy eo e. Tsy izaho aloha mahita hoe tsisy olana izany fa atsoina fotsiny izy. Ary maninona moa raha izay mijanona ty dia papi makany e? Ka dadanareo tsy eo tia koa izao no manahirana. Nefa tokony mba eo izy ahafantatra an'izany. Sady izy angery papi mandaroka be tena mijaly mihitsy izay rehefa tsy eo dadanay. Sady mamono izy jerejere tony ena simy daholo ireo jere ny tanako. Andre kaka io. Nasimy vao tamin'ny maraina izay na tonga anay nandeha. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra koa izany raha vehivavy. Eritreretin'ny papi afatotra anay amin'ny seza dia kapohany amin'ilay fekibon'ny dadany iny. Andre kaka. Sady amin'izay ny trano idiny lakile avy aty anatiny dia tsy afaka mikofoka mihitsy izay. Orak'izy ahoana moa ny ahafahany mamatotra anareo ngizabe reto? Ka izay nga mamaly e. Izay nge papi manaja anazy tena ohatran'ny hoe reninay dia izay anaovany anay eo dia ekeny daholoko. Mampalahelo nareo roa raha izany. Sendra n'izay vehivavy tsisy ilana azy. Izay ne efa niteneniko tamin'ny fano e. Tsy dia ahoana izany? Da aloha izay aloha ato fa izay tsy ho dia azamy mihitsy. Raha vao tsy avelan'ny dadabe mipetraka ato izay dia andeha izay andeha hitady trano izay izany. Mijanona ary fa mampalahelo kay nareo roa raha izany. Tena tsy zakanay raha vao tsy mahamasaka sakafo izay dia tsy meny hanina fa izy lasa mihinana any amin'ny hotely. Fitaka izay ary ilay niteneniko teo fa ndriko. Izay ny tena tsy zakako mihitsiko. Izay ary izao mbola tsy nisakafo maraina. Tena marina ve izany? Ie. Mampalahelo reto marina. Bema! Mba hoe eto aty kely aloha ilay ambona dite sy mofo ao an-dakozia ao. Papi raha mety dia mba aleo roahana atao mihitsy izy. Ka tsy maintsy handeha amin'izany ora izany ataony. Izay nge te araka hipetraka amin'ny papanay ihany fa ino mihitsy. Eo anatrehan'ny fanjakana koa izany mampijaly ankizy izany zaza tsy ampy-taona izany tena zava-doza izany azo toriana izany. Andao marina toriana ary papi ohatran'ny mety a. Nareo mbola tsy ampy-taona indrimo izao 5 Ie. Ary Miria? Za 7. Maria io ry papi tsy haiko koa manavaka nareo roa. Iza Miria iza Maria? Za Miria dia izy Maria. Andraso aloha tonga dadanareo dia resahako amin'ny tsara mihitsy. Raha ino indray izy? Ahoana izy tsy hino an'izany e? Ary nakaiza daholo ary ny olona atao trano. Tia trano mikorotana. Ozy marina tsy mahamenatra raha misy olona miditra. Kiraro ve rangana eny ambony tabla basy. Any anefitrany ary ve sa na akaiza? Tena tsisy olona mihitsy na akaiza daholo ary izy telo menaka. Kay ve ianao efa ato e? Efa ato afa taizanareo ary aiza izy rovavy? Nga izy tsy ao. Ory Marianina, fa nareo no atao trano fa zavy any am-piasarako izany no anontanianao. Jerenge ty trano mikorotany ohatran'ireny hoe mipoampombo reny. Raha mba misy miditra zao dia manala baraka. Fa taiza marina ianao e? Fa za zany eritreretinao tsy hivoaka ny trano mihitsy fa hibokato foana. Mampitandrina anao aho Marianina. Ary marina ihany izany no tenen'izy rovavy hoe fotsy varavarana ianao. Zay indray ianao ilay meno feno lakolosy tokana. Ary maninona aloha ny trano mikorotana be ohatr' izao e? Ka tsy izao mihitsy ny ialako teto ka. Izy rovavy mifarany teo ka tsy haiko izay nataony teo a. Dia aiza izy izao? Asa!
Ary alaminy vetivety aloha ary fa mahatsiravina mijery azy. Raha misy miditra tampoka dia mahakamo. Arono nakay ny telefonako. Telefona Sarza teto izy tamin'ny marainako. tsy haiko. Fa le raha matotivy. Ianao moa zany inona mihitsy ny ataonao ato trano ato e, responsable ny ianao ato e. Ka zay ve ho very fa izy miravavy nge farany teo e, mety lasa any aminy any. Engane mba ho zany. Mibanaka fotsiny any trano zany hiditra teo e. Fa ndala aloha alaivo ny sakafo fa noana zany. Mbola maika hiditra asa koa rehefa avy eo. Zaho koa ary mba nonako. Dia mba hitondray zy kely any raha ohatra ka misy glasy eo. Ary tao tsisy ninona ato. Andriamanitro, fa le sakafo ve tsy nandrahoa le ankizy? Hoatray. Ataony fano mamay androany. Fano Ahoana? tsisy ninona nataon'le ankizy nge tato e? Ohatra. Tsisy sakafo masaka zany ao? Tsisy eo. Zaza mandreraka mihitsy reny ka. Aza ilika amin'ny ankizy ry Marianina fa ianao anie ny tompona andraikitra atao trano ato voalohany e. Ary taiza marina moa ianao io fa tsy mivalianao any izaho teo e. Ka zaho mbola nandoa jiro. Dia avy eo ihany koa sady nanaroatra ny antsena kely mividy koveta satria vaky tao ny kovetatsika. Tena mandreraka mihitsy raha izao ny fiainantsika atao trano ato ry Marianina. Tena marina e. Dia izao zany izao reny ankizy ireny lasa nakaiza? Tsy haiko Miray izao. Efa miray sy fefany aza. Ka eritreretinao amin'izao zavatra ataony izao e. Mba niteny hoe andrahoany sakafo. Ataovy ty. Inona zavatra nataony io? Marianina, tena raha nampoziko izao azo lazaina hoe nanenina ihany tamin'ny fanapahan-kevitro. Fanapahan-kevitra inona? Zany ve dia tsotakantrano tiako tenenina amin'izany e. Ianao ny responsable andreny ankizy ireny mba neterako hoe solon'ny mamany. Nefa ny tsisy zava-banina na ny asako aza nery Marianina tsoriko aminao any am-piasana efa voatery foana mihitsy fa petsaka zavatra diso, petsaka zavatra tsy mandeha mifandeha noho ny inona ny olona atao tokantrano. Dia raha azoko tsara zany nanenina ianao nanambady anahy. Raha izay mihitsy raha nga raha tsorina dia nanenina mihitsy Ka nanenina azy ianao afaka ho aiza-tsony. Efa anahy ianao. Mazava? Mahakarary andoha mihitsy zany fiainana zany. Voasaika ho any MC any mihitsy aho zao. Fa hoana ry dada? Izy roa anie zao amiko e. Andao aloha miditra ty an-trano. Eny ary. Zava-dozaka ny ataon'ity vadiny se petrapetra aloha. Sotra. Raha ny fitantarany tamiko teto tena ny amono afaty mihitsy ny tanjony. Dia atahoana indray nefa zany. Raha hiala tany rangaty Tena tsy napoziko mihitsy ny marina. Ka zany efa niteny hatramin'ny voalohany. Zaho ny zavatra mitranga. Sa ve elana Nefa ny soratra efa vita dia ahoana? Zay ne zao hoe anahira ny ty. Sa ve elana nenina kely ihany aloha dia atao izay laminany. Mba ianao zany aloha mba mandray andraikitra. Ka inona moa ny andraikitra ho raisiko amin'izany? Zay aloha zao mba hevitra hitako hoe aleo ary aloha mba asiana fandaminana kely farany dia ho hita eo raha ohatra moa ka mbola manao ny ataony ihany. Raha ny tenin'izy roa tamin'ny maraina teo zao tsy te hiverina antsony mihitsy izy. Dia ny amin'odina ny sainy tsy ho vitako tsony satria efa tena masaka ao am-pon'izy roa fa tsy te hiary hipetraka amin'ny Marianina tsony izy. Dia raha ny hevitra dada ary zany dia inona ny atao Zay aloha ny azo mba hitako hoe aleo aloha ialana nenina farany dia ho jerevana eo ny fiarahamonina. Zao ary ndao atao raha riva ateriko any izy roa. Resako aloha raha vao tonga avy mianatra dia ateriko any aminareo any. Reseko lahatra aloha mba hanaiky.
Dia inona ny hevitra aminao ty e? Sao dia mba tonga dia tena any amin'ny hôpitaly sa lohakana dokotera? Tsy haiko fa izay hitanao fa mety, fa za aloha tena KO be mihitsy a. Alao rangaha misy dokotera namako izay ary akaiky ny Beraria mpiara-miasa amiko iny, dia izy no tsoko ngambany dia mba mitondra anazy amin'ny tomobila makaty. Izay ngamba ny hevitra mety. Eny ary. Izay fa lasa vetivety ary aloha e. Izy roa vavy eo ambadika ao raha misy ilainao. Azonao antsony izy. Fa manao ahoana ianao izany tsy metimety izany? Tena marary araka izy a. Inona ny marary? Fanina be a dia te-handoa. Ohatran'ny manavy be a. Raha koa izany. Dia ahoana? Inona zavatra ilainao? Dité ngamba no atao. Mba novy dité kely aloha dia ataovy mamy be mihitsy. Eny ary. Maria, misy ao manaraka indray ry kiala. Inona indray? Raikitra indray ity vonona. Vonona mihitsiko. Marary ao. Dia mitady dité mamy be hono. Inona ray izany niketrika? Ndanandry vidy mangidy etsivetsivetsy dia hafanantsika. Nanaingana fahazalozana mianahana eo. Za mampirehatra afo vetivety. Dia mangidy inona moa ilay vidiana fa tsy haiko any? Anontany eo fotsiny ilay mpivarotra inona ny tena mangidy indrindra amin'ireo dia izay entina. Ainga ndry a? Vao mikarakara kely a, fa ankoatran'ilay dité inona zavatra ilainao ry mama? Manao varivary soa malemy. Ataovy malemy be mihitsy a. Izay no atao sakafonao ataondro? Ie, ataovy bebe rano aky a. Eny ary, tsy asiana laoka sa asiana? Tsy te hihinana fa izay fotsiny. Eny ary, vetivety fotsiny a? Raha mety fotsiny dia ataovy be siramamy ihany na ilay vary aza. Eny ary. Tonga aky aty ilay izy. Ka efa mamay be izany, tsy mila fanana intsony. Sy taty tonga dia hoentina any. Tiry mama, ao merena aloha misotro azy. Tena manavy aky. Ao sotro ty aloha. Tô mangidy be izany. Mangidy ahoana? Ilay siramamy rehetra tao rehefa nataoko ao daholiko. Tena mba tsy dité kosa tika. Vavanao mihitsy efa mangidy aminao tsy salama io. Tena ohatran'ny tsirona mangidy mihitsy ary izany. Eo taty koa andramako. Andrekaiky eo dité mamy be izany ve dia lazainao fa mangidy? Tsy azoko mihitsy amin'ny mamy izany. Fa inona teraka izy a? Dité vao nataoko vao teo io. Sao dia mba tena marary mafy ary ianao aty fa tena mamy lazainao mangidy. Asa tokoa nga sa ve izany tena marary? Mety izany ka. Sotro dia lanio aloha io fa tena vao maika ianao arary eo. Eny ary. Eritrereto fotony hoe mamy. Ngidin'izay zavatra izany marina. Ty ilay vary mama fa masaka. Izay ve dia vita sady? Ka nikopahako mafy be ny ilay afo e. Sady be rano tsara ty a. Na dia izany aza ve? Ao any, merena aloha. Aloha atao avavy kely ny ondana. Sao dia kenda.
Andriamanitra, to mafy be ilay vary. Sa ve mafy? Efa hoe ataovy mohaka sady atao be ranony. Ka efa mohaka io. Mafy be izany fa tsy mohaka izany. Ahoara hoe andrama kely. Tena nify mama mihitsy koa ngamba mahararika. Vary malemy be izany rangahy dia lazainareo fa mafika. Izany veraka izy dia alemy. Tena tsy salama ianao ka, marina. Ao mba amboarina kely mifandriana fa tameo dokotera. Ndao tsy hivoaka izany aloha. Dimo loha. Maty a! Hay! Inona ary izany zavatra manindrotsindrona be izany? Loza! Fa misy inona? Io fatratra. Andriamanitra! Fa maninona? Kay fanjaitra! Sady izay fanjaitra be dia be ny eto ambony fandriana. Loza! Aviloraka izy a! Ay, Andriamanitra! Izy ary nanao an'itony. Ianarako ve fanjaitra tsy ampirimina fa apetrapetraka eniko. Fanjaitra fofolo koa ve no mipetraka eto ambony fandriana fa nisy nametraka mihitsy ngambany. Tsy dia iza koa ny ametraka an'izany eo re. Zara mba gagako. Ko tsy tapaka aby izay ilay fanjaitra mipetrahanao teo. Ary tena reto mihitsy kay nanao azy. Mpamosavy malemy mihitsy reto. Marina raha tsy toriako reto fa hamono afaty ato an-trano ato. Nga misy pirofo. Mahatsirafina. Andeha dia ilaozo indray io trano io. Dray fa ho aiza raha matoa amin'ity poketra satroka amin'ny mamanay. Ha? Inona moa nidiranareo amin'izany? Ampangino io vavy io. Ka fanana amin'ny mamanay ireny dia mahasarotiny anay. Verena kely mihitsy aloha ianao fa tsy milamina izy izany ry Marianina. Tsy mifanana andreninay ny ataonao an'izao. Dadanareo no nanome fahefana amin'ny reto fa tsisy idiranareo izany ho aho. Ka fanana andreninay ve tsy hanananay fahefana e? Raha manakambo ianao tsy nifanananao ny ampiasainao fanenay. Dia mbola tsy tezitra izay dia apetrao moramora ireny entan'ireny. Tsy ametraka ny reto sady tsy hanala ny reto. Ataovy izay ataonareo. Fa ity hoe vehivavy adaly e. Fanana ny reninay ange iny e. Ataovy izay ataonareo fa tsy omeko e. Eto ty hoa. Miala! Dia ho ty koa tony satroko tony. Kaky. Tena mitady avy ianareo e. Mariana io vile tady ainga indrindra endao ty afatritra eto fa tsy avelantsika mikofika eto izany io. Milary! Reto veka izy mitapy. Tsisy ivoanao izany raha matotya. Fa mitady eto tsika androany. Aingana. Ao ndry aingana tazomy aza avela ikofika. Milary! Ao, aingana. Vonjeo! Sy tapendry ty mivavany a. Marelina. Ty vorotambo ty mihitsy. Ao. Ao tsara izay. Tratra tsika ihany ty. Ary eto ty amin'izay ty poketra mamanay ty fa ty ny amikirana mafy eo. Izao dia anao inona tsony? Tenena raha mafy? Eo ny tranonao raha Marianina fa tsy mivoaka eo tsony ianao raha tsy sitraponay. Ao nosy ny dokotera? Mbola tsy mahatsiaro tena foana izy loatra eto fa hoe afa-jaza hony. Afa-jaza izy dokotera. Zay ny nareo roa. Manao foana mihitsy reto zaza reto. Dia inona ny eritreretinareo zao raha maty io olona io? Ka izy ngery papi tsy tianay mihitsy. Mangina ny vavy. Raha tsy ety amin'ny hopitaly tsika raha tsy efa nataoko mahafantatry ny anarako reto. Ireo mihitsy ny tena mpamosavy malemy ry fanoa. Mamerena fandroany an'izao ny raha tsy gadraiko hoe. Ny foana izay fa tsy amerina tsony ary. Ohatra miantso antsika ny dokotera. Vonjeo kely ohatra miantso izy.
ratsy tratra teo zao nareo dia ohatry ny hoe tena marianina marina ny ratsy toetra reny kely ka izy mba manao mitondra anareo araka ny mahareny ihany fa nareo ny tena tsisy saina mihitsy ahoana efa mahatsiarona izy fa tady olona afaka makantsika izany fa tsy azo ampiresahana be loatra fotsiny aloha aive ndao ary dia inona izany no teneninay aminy ny fona aminareko inona driny teny voalohany ahoana marianina ireo izy roa mifona aminao izay ry mama fa tsy hanao tsony eny tena mifonareo ve izany ie za mety tsara rehefa mahatsiaro saina ka fa saika mba hiresaka aminareo rehetrarehetra reo hoe zanga mba aloha angatatsodrano fa ohatrany tsy mety amiko tsony le miaraka aminareo fa inona ary ty ataonao ry marianina angatatsodrano ahoana ianao izay ngery marianina tena vonina io ve mba mijanona moa manjary tsy manana mama tsony ange izay raha tena miovonareo tsy manonona azy amin'ny anarantsony fa atsy hoe mamy izy ka ezaka izay ry papia izay zany marianina eny izange manaiky an'le famelana mamela anareo rehetrarehetra eny fa na dia fano vadiko aza mamela azy amin'ny zavatra hoe nikorotandrotana atao anaty-tokantranonay nareo mirahavavy mamela anareo fa le hoe ary petraka hiara-monina aloha za ohatrany tsy mety amiko tsony alao za ody tsofo rano zao alao aloha hivoaka ny hopitaly dia hita eo zany inona ny zavatra ilay mama aloha mba haneranay an'izany rehetrarehetra izany ary tsy mitady ninona fa okizoky efa misaotra tongo bakibaky nandrenesanao any saondra simonity iaina tojo silofo ary jasmin